Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana RHEFI Androndrakely. Eny ary tompoko isaorana ane ny tompandriamanitra fa noho ny fahasoavany lehibe dia nataony nahatratra ny taona 2024 isika. Manoloana izany dia miarabanareo tsiraray avy isam-batan'olona ny tenako amty andro anio ity no zao natratrarantsika ny taona vaovao 2024 izao. Hoy aho aminareo, ny firarintsoa rehetra zay efa notonony ny vavan'ny olona taminao, taminareo, tam'izao fiandohan'ny taona vaovao zao, engane ka ho ataon'Andriamanitra aminareo a tokoa izany. Engane hoy aho ka ho ataon'Andriamanitra aminareo tokoa izany. Hitondra ny hafatra ho anao, ho anareo aho am'izao fiandohan'ny taona izao, zay noko fa hahasoa sy hahatsara ny fiainanareo mandritra ty taona 2024 ity. Ary tsy hoe mandritra ty taona ity fotsiny, fa raha tena inonareo, raisinareo lay hafatra, dia hitondra fahasoavana ho anareo mandritry ny androm-piainanareo mihitsy aza. Fa mialohan'izany dia hivavaka isika. Voalohany, hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomeny antsika zao ka nataony nahatratra ny taona 2024 isika. Ary hivavaka ihany koa isika ka metraka n'ity afatra androany ity mba tena hoe hotain'Andriamanitra ny mpanompony zay hitondrany hafatra, ary ianareo ihany koa dia amindran'Andriamanitra fo sy hotaina tak'izany ka dia atsapa fahasoavana be sy hery lehibe mihitsy ianareo. Andao hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, la izy atrizay ka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay fa lehibe ary tena lehibe ny fahasoavanao ka nataonao nahatratra anty taona 2024 ity izahay, ary mbola nataonao ihany koa mandre ny hafatra voatokana ho anay tsiraray avy am'izao taona izao izahay. Koa dia eo an-tananao ane ny mpanomponao hitondra ny hafatra sy ny tsiraray avy zay efa eo potitra fahita lavitra am'ty androandroany ity, mba ho fahasoavana ho anay tokoa ny fisin'izao fandarana izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa manitsaka ny taona vaovao moa isika am'izao fotoana izao. Manoloana izany, maro amin'ny olona, ny maro amin'ny olona de maniry sy mangetaheta ary miandrandra rivotra vaovao, miandrandra fiainana vaovao ary miandrandra tantara vaovao. Tia tsapa zavatra vaovao ny olona rehefa tonga ny taona vaovao. Ohatra, raha manana zanaka maditra izao lay ray aman-dreny, dia maniry sy mangetaheta fatratra izy ary mahavatra mitsodrano an'ilay zanaka mba hoendry am'izay manomboka am'izao taona vaovao zao. Raha raim-pianakaviana indray no manana toetra na fitondrantena ratsy toy ny fisotroana, toy ny hoe masiky, tsy mampidi-bola, mamono vady na mamono zanaka nateraka, manao vady any ivelany, de maniry sy mangetaheta avokoa ny fianakaviana ray manontolo mba iova am'izay lay raim-pianakaviana, hoe tena iova ho lasa tsara am'izay ny toetra na ny fitondrantenan'ilay raim-pianakaviana. Ary misy amin'ny fianakaviana sasany azy de tena nombombavaka mihitsy maneho firaisan-tsaina hoe andao hivavaka ho an'ny dady isika, fa mba iova am'izay izy fa efa tsy zaka intsony ny fiarahamonina tamin'ny taona lasa iny, natao anatin'izay 2 taona na 3 taona nanaova ny toetra na fitondrantena ratsy izay. Eny, hatramin'ny lafiny ara-pitiavana sy ny lafiny
ny ara-tokantrano ary ny fanambadiana azy dia samy irin'ny olona avokoa mba hisy rivotra vaovao fiainana vaovao tantara vaovao am'izay hoy ny olona fomba fiteny ity ho lasa miaraka amin'iny taona fito amby folo sy roa arivinany ny ratsy rehetra nisy teo amitsika zany no fomba fitenin'ny olona ho an'ireo tanora mifankaty zay rahatsapa hoe misy olana foana ny fiainana de taky zany ko ny fomba fitenin'ireo mpivady reo olona zay efa manana tokantrano de zao hoy aho aminareo afaka ny ho tanteraka daholo zany rehetrarehetra zany tompoko Andriamanitra tsy to zay nanome anao ny tombonandro avelomana zay namelanao atratra an'izao taona vaovao zao izy rery ihany no afaka anefa zany fanirianao zany de nisy ny rivotra vaovao nisy ny fiainana vaovao nisy ny tantara vaovao am'izay amin'Andriamanitra azy de afaka anatanteraka an'izany eo amitsika izy azo ny tanterany zao de zao zany faniriantsika na zany etaetatsika na zany zavatra tsara andrandraitsika mba ho tanteraka izany fa saingy zao misy fepetra tsy maintsy arahanao zany hoe misy zavatra takin'Andriamanitra aminao ao mba horaisinao mba hoekenao mba andehananao fa raha miroso am'izany ianao dia vonina ihany ko Andriamanitra iroso anatanteraka fanirianao sy ny etaetanao ary ny zavatra andrasanao mba ho tonga eo aminao am'izao taona diavitsika izao mantsy io aretina io olana amy karazany zay mahakivanao io ary mahavery fanambola velona anao de tsy aviaiza kory tompoko tsy aviaiza fa miozona sy ny fanaratsy no mitondra an'izany eo aminao mety tsy voadinikeo ny famarinana zany fa raha mpamaky baiboly anao mpandika tsara baiboly de ho fantatrao hoe zany no marina de zao ny teniko aza atao tony tantara sy angano fotsiny ny fanambaran'ny baiboly milaza fa efa nazera ty ambony tany ny devoly taorinany nanesorana azy tany an-danitra to zao mantsy voalaza bokyny apokalipsy toko fa 12:15 ary ny 12:12 andao vaketsika ny voasoratra apokalipsy toko fa 7 toko fa 12 safady 15 ary nazera letrako na dia lay mianarana ely zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka zao tontolo zao de nazera tamy tany izy ary ny anjely ko niaraka nazera taminy 12 tapa amy farany loza ho any tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny aza atao tony tantarana anganogano fotsiny zany voalaza amy baiboly zany hoe rehefa nesorana tany an-danitra ny devoly de nazera ty ambony tany de mbola miteny to zao ihany ko Jesosy any amin'ny Luka toko 10:20 zao izy nahita satana latsaka tahaka ny varatra tety ambony tany mitovy am'izany ihany ko aza atao tony ny tantara efa ela be tany fotsiny ny fahafantaranao fa tonga teo amin'ny Adama sy Eva ny ozona no izy nanao diso na ihany ko hoe nanao ny tsy nety teo natren'Andriamanitra aoko fantatsika rehetra fa tonga teo amin'ny Adama sy Eva tokoa ny ozona fa izao natao an'Andriamanitra nahazo ny taranaka rehetra ny fandimby nanomboka teo amin'ny taranaka Adama sy Eva voalohany ka manaka ankehitriny ny ozona tompoko de izao ny fisian'ireo hery roa ratsy ireo no fototra mahatonga ny aretina sy ny olana sarotra sitranina ary sarotra vahana ny fisian'ireo hery roa ratsy ireo no fototra mahatonga ny aretina sy ny olana
makivy ny olona ary mahavely fanahy mbola velona mihitsy ka matonga ny olona sasany azy a tena mamoy foio ary tapa-kevitra ny ho faty mihitsy azy satria misy am'ireny aretina na reny olonandreny no azo lazaina hoe tena mahay mampitanondrika tanteraka ary ny tanjon'ireo ery roa ratsy ireo dia ny mampahory sy ny mampijaly atsika zanak'olombelona ny mampahory sy ny mampijaly atsika zanak'olombelona mandra-pahafaty mihitsy zay ny mahafinaritra azy zay ny mahafaly azy ka eno tsara am'izay zao teny ataoko zao eno tsara am'izay zao tena ataoko zao satria raha voalaza fa nazera tety ambony tany de voly raha voalaza fa tonga teo amin'ny olombelona rehetra vela teo ambony te tany ity niozina de tsy hoe mipetrapetra fotsiny am'izao ry zareo tsy hoe mangingina fotsiny am'izao ry zareo fa dia mitondra zavatra ratsy fara zay ratsy eto ambony te tany ity sy eo amin'ny olona izy zay mahatonga am'teny hoe eno tsara am'izay zao teny ataoko izao fantatr'Andriamanitra tsy toa tsara ny zava-misy eto ambony tany fantany tsara satria zany no mandriamanitra azy fantatr'Andriamanitra tsara ihany koa ny zavatra ratsy ety-ny ozina sy ny fanay ratsy na ny devoly eto ambony tany sy eo amin'ny olona fantany tsara tsy misy miafina aminy zany satria zany no mandriamanitra azy ary mbola fantany toy zany ihany koa fa tsy misy mahay manasitrana ny aretina eti-ny ozina sy ny fanay ratsy ary tsy misy mahay mamany ny olana eti-ny ozina sy ny fanay ratsy noho zany nanao zao vahaolana izao ny tompoandriamanitra nanao hoy aho nomeny ny zanan'ilay tokana dia Jesosy Kristy nataony tonga olombelona zany zanan'ilay tokana izany ka nampidiny tety ambony tany ary aveo narosiny mba atao sorona eo ambony azy fijaliana zany hoe ho kapony eo ambony azy fijaliana ho alatsadra eo ambony azy fijaliana ho finoana eo ambony azy fijaliana zany fanapaha-kevitra izany no hitan'Andriamanitra fa solution tsara indrindra entiny mamonjy sy manafaka ny olona am'ireo zavatra ratsy netiny ozina sy netiny fanay ratsy tsy misy zavatra hafa azo antoko ho famonjena sy ho fanafana ny olona akoatran'izay nambarako zay de pelika fantaniana hoe ahoana izany no atao mba andraisana ny famonjena sy ny fanafana zay nampitondrain'Andriamanitra an' Jesosy zay ny ran'Andriamanitra eo tembony tany matsy zay nomeny atsika zay natao sorona teo ambony azy fijaliana de tsy hoe tonga fotsiny tam'izao fa nampanarahany famonjena fanafana ho antsika zanak'olombelona de zay mahatonga am'teny hoe ahoana no atao mba andraisana an'izany famonjena sy fanafana zay nampitondrain'Andriamanitra an' Jesosy izany ahoana no atao eno am'izay aza zao torevitra omeko anareo zao voalohany tsy maintsy mino ianao ary tsy maintsy resy lahatra ihany ko ianao fa Jesosy no mpamonjy tsy maintsy mino ihany ko ianao fa marina ny voalaza amin'ny baiboly mikasika any am' Jesosy marina voalaza nyity baiboly ity mikasika any am' Jesosy faharoa ekeo ny mahatompo sy mpamonjy an' Jesosy ka ome toerana ao anatinao izy ekeo ny mahatompo sy mpamonjy an' Jesosy ka ome toerana ao anatinao izy ataovy zay anananao antoka fa nahazo toerana ao anatin'ny fonao sy ao anatinao ao Jesosy Kristy toy zao mantsy ny programan'Andriamanitra rehefa tonga tety ambony tany Jesosy akoatran'izay fa nambarako teo zay zao mihitsy ny tena ataony Jesosy anka ho aminy izahay ka onona ao aminy anka ho aminy izahay ka onona ao aminy zany hoe tian'Andriamanitra tongavana zany dia izy
hiditra ato anatsika, araka toerana ato anatsika. Izy Andriamanitra ray, izy Andriamanitra zanaka atao hoe Jesosy, izy Andriamanitra fanahy masina, dia te aka toerana ato amitsika, ato anatitsika. Jaona 2:20 andiny 7 no manambara zany fa vakiovo. De mbola amafisikany zany ny voalazako teo hoe ataovy manana antoka ianao tompoko, ataovy manana antoka ianao fa nazy toerana ao am-ponao sy ao anatinao Jesosy, ny ray ary ny fanahy masina. Fa ankoatr'izay voalaza zay, mety izy anao iaiky fa efa nanao diso teo natren'Andriamanitra ianao, efa nanota teo natren'Andriamanitra ianao ka manaova fifonana ho an'ny tenanao ianao. Aza manamary tena mihitsy, na de atao hoe tantara efa ela tany amin'ny taona maro lasa tany azy le zavatra niainanao tam'izany fotoana zany, dia aza marinina ny tenanao, aza raisiny tony hoe zavatra efa lasa elabe zany, fa rehefa tsaron'ny sainao fa nanao diso anao, nanota teo natren'Andriamanitra anao, dia anaovy fifonana eo natren'Andriamanitra zany rehetra rehetra zany. Aroka ialanao zany zavatra ratsy nataonao zany, ka ny vavanao mihitsy miteny hoe Andriamanitra tsy iverenako tsony zany zavatra ratsy nataoko zany, tsy andeha am'zany intsony aho am'izao androko sisa velona eto ambony te tany ity zao. Ary manaova mihitsy anao defi, manaova mihitsy anao defi manoloanandreo zavatra ratsy niainanao fahiny, hoe raha toka mpakafanahy akafanahy ianao, hitaonanao mba anao diso indray, hitaonanao mba hanota indray, de mijoro tsara, tena mitoera tsara hoe tsy anaika an'izany intsony aho, fa izao efa nandray an Jesosy, zao efa manana Jesosy mitoetra tao poko, mitoetra tao anatiko, ary nomeko voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'ny toetrako sy ny fitondrantenako, ka de tsy anaika an'izany intsony aho. Ary na de mahery to inona ro fakapanahy de aseho foana hoe tsy anaiky ho resiny zany mihitsy aho. Vitanao zany ry havanao, vitany hafa zany, nahoana tsy vitanao? Vitako nienanao zany, nahoana moa tsy vitanao? Meteza ihany ko ianao iaiky fa reo olana tsy nety voavanao, reo aretina tsy nahitanao fanasitranana mihitsy, ary hitanao indrindrindrindra fa manaraka ny taranaka ny fandimby le izy. Meteza anao iaiky am'izay fa ozina na devoly zay nitoetra teo aminao na teo am'le taranaka no nitondra an'izany olana sarotra vana na nitondra an'izany aretina sarotra sitrany zany teo aminao sy teo amin'ny ankonanao. Anome ohatra aminareo aho entiko manazava hoe tantaky ny ahoana moa ny zava-misy na ny zavatra miseho rehefa nioza sy ny devoly tokoa no nitondra an'ilay olana na nitondra an'ilay aretina. Ame ohatra anankiray voalohany, maromaro ihany zay tanora zazavavy tonga tao amborao mba eo anamiko hitantara olana, fa mila vaolana izy fa efa tsy zakany intsony ony ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. Teny akamaroan' izy ireo de nanana olana teo amin'ny lafiny ara-pitiavana, ary mitovitovy mihitsy ny fisehoany hoe zay lehilahy mifankaty amiko hoy izy ireo dia tsy misy maharitra mipetraka eo amiko, fa 3 volana, herintaona, 2 taona ho sasany de lasa izy. De taondray reo zay mitantara fa isikany eo mpanomanana lay mariazy no misaraka tapoka aminy le olo tiny, ary misy azy de ohatrao foana fiseho-javatra eo mpanomanana mariazy na misaraka aminy olo tiny na maty mihitsy le olona tena tiny sady ty azy. Ozina iazany ry havany, raha ny ray mandeha na indroa na intelo no nisehony zany teo fiainana, de hoy aho hoe
zavatra mety mitrango zany, mety hoe fifanjavatra zany, fa ny any reto olona zay niona tamiko reto tao amboroko de ny tantara fa efa matonana no nisehony zany teo ny fiainana. Ny akamarony mo efa saiky telopolo taona miakatra daholo ny akamarony re olona tonga ao amiko, misy any aloha ny telopolo taona latsaka fa ny akamarony de telopolo taona mahery daholo ry zareo. Raha dinino zavatra tataky zany dia tokony eky ianao hoe ozina na de voly no nitondra zany olona zany teo aminy. Ohatra ihany ko ity, tsy olona ray na roa na telo fa be de be koa nefa tonga tao amiko, manana olona amy lafiny fameloma-tena izy, amy lafiny asa fivelomana. De zao zavatra tantarany amiko kasiny am'le lehilahy anankiray zay, hoy izy hoe mila vavaka pastera, zao vao tena miaika fa ozina sy fanaratsy no foto zao olana mianjady amiko zao. Fa nahoana ho ianao no miteny fa ozina sy fanaratsy no foto zao olana mahazo anao zao, de zao ny teniny. Rehefa tena nodiniko izy zavatra mitrango amin'ny fiainako de ity, tsy mba maharitra amin'ny asa fivelomana ataoko zany aho izy izy. Mora mahita asa aho fa saingy 2 taona ihany dia manapa-kevitra ny manala tena aho, satria tsy zakako intsony lay atmosfera ianako ampiasana na voaroka, tsy amin'ny antony akory ary aho, tsy hoe nanao diso fa de hoe voaroka. De eny tsy anasa mandritry ny taona ray, taona 2, taona 3 de mahita asa andray aho izy izy. De rehefa feno ny 2 taona ny asako de ohatray ny tranga, na izy zany no manala tena na izao voaroka. De ny tena olana tamiko izy izy ary natonga ny aiko hoe tena oziny ity ary fanaratsy ihany ko, satria nahita asa izy tamin'ny toeram-piasana anankiray, olona fantany tsara io lehibe na toeram-piasana anankiray io, fantany tsara, tena hoe mpinamana tsara aminy, mpiray tandrazana aminy ihany ko, mpiray foko aminy, mpiray fikamanana aminy, zany tratraiky zany no tantarainy tamiko. De nieritreritry izy hoe tsy voaroko intsony aho raha miasa ao, ary tsy hanala tena ihany ko satria tataky zany daholo ny fifandraisanay. Kanjo izy izy, ary zay no natokavako aty aminao ty pastera. 2 taona zao no niasako tao, dia zao no resana hoe mety ajanona tsy asa intsony aho. Fantatry zareo fa teny ilaina, satria tena teknisianao ao am'le toeram-piasana, kanefa de zay no nambaran'ny lay lehibe n'ilay orinasa hoe ajanonao. Gaga ianao tam'izany izy izy, talanjona ihany aho tam'izany. De tonga asainao izy izy hoe tena misy ozina ato amiko na misy fanaratsy, zay mahatonga izy teo 2 taona tsy maintsy miala miasa. De resaka tamiko izy, de isan-kerinandro izy miona amiko ao amborao de mivavaka ho azy aho. Fa akoatran'izany de nampahery azy aho hoe tsara aminao no mamonjy fotoam-pivavahana ato am'izao fiangonana RHEFI Androndrakely zao. Tsy hoe ratsy akory lay fiangonana anisanao teo aloha, tsy zay, fa mety tsy matohitra an'le ozina, tsy matohitra an'lay herin'ny fanaratsy zay dominina ny fiainanao, lay fiseho le fotoam-pivavahana any. Ka de tomiko ianao andao hamonjy fotoam-pivavahana ato am'izao fiangonana RHEFI Androndrakely zay tandremako zao. Fa vahola anao tadiavitsika, famonjena tadiavitsika, fanafana tadiavitsika ka tongava ianao. De saorana moa Andriamanitra fa de tonga tokoa izy namonjy zany fotoam-pivavahana izany. Akory ny agagany, ray volana teo eo angamba ny asany nanaova vavaka, namonjy fotoam-pivavahana tao fiangonana RHEFI Androndrakely, dia niovandray ny hevitry ny mpampiasa fa ilaina be ty lehilahy ity, ary ho apetraka ho gérant amina société anankiray, orinasa anankiray zay vaovao ho atsangana. Gaga izy tam'izany, gaga, talanjona. Fa ambon'izany dia tsy tratry lay
patron be fa tanondrika foana izy tao ampiasany de natan'ile patron be fa inona mahazo an'lao izy de nambarany hoe mbola misy trosany baky tsy voefa kozy izy a ka tena tsapako tena verevitra ozy izy a amin'ny fanefana azy io tokavany am'birao izy izy ho le patron be de ohatriny zany trosany lazana de nambarany teo za mbely ty apetraky ala olana tonga de miny le patron be vola sy tsy averina gaga izy talanjony izy teo vao fatany fa le ozany sy le fanaratsy no nitondra ny olana teo aminy mba tonga azy tsaritra amin'ny asa zay ataony fa rehefa tapaka le ozina voaroka le fanaratsy de teo voatsapany hoe tena niova tantara-piainana tonga vaovao ny tantara-piainana fa ty ihany koa nefa misy zavatra ray lehibe tsy maintsy irosoanao tsy maintsy tapahana sy foanana amin'ny anaran'i jesosy ny ozina ary tsy maintsy avoaka hiala sy ailika amin'ny anaran'i jesosy tsy toetra aminao ntsony ny fanaratsy zay fanazy toerana teo aminao voalohany tsy maintsy miroso am'izay dingana izay ianao eo matetika no misy no tsy vitan'ny olona vitsy am'ireo olona marazy vitsy am'ireo olona manana olana nety ny ozina na ihany ko nety ny fanaratsy no tafaroso amy dingany famaranana vitsy amin'ny olona no tafaroso amy dinga famaranana anka tonga kristianina ihany izy lasa mpivavaka be mihitsy izy fa saingy tsy mety matsapa fivoam-piainana mihitsy tavela eo izy tsy olona iray na olona roa no natsapa zavatra toy zany fa maro amin'ny olona ka ho ia hoe raisy olako lozy fiantson'andriamanitra anao ho amin'ny fanafahana zao afatra entiko anao zao aza makatakandro intsony fa mirosoaingana ho amin'ny fanafahana ny ozina sy ny fanliana fanaratsy ianao aza mitady vaolana hafa intsony ianao akoatr'zao fanetanana ataoko anao zao tsoroko aminareo zay mahita sy mandre fa afaka nio vaovao avokoa ny mombanao am'ty taona ity raha ohatra ka inonao raisinao zao afatra nitoko zao olona maro no efa natsapa fahasoavana lehibe ka tonga olona vaovao tonga nanana tantara vaovao nanana fiainana vaovao niaina tamy rivotra vaovao ka ho ia hoe anjaranao ndray a ny mandray an'zany fahasoavany zany farany eno tsara zao filazana ataoko zao eno tsara filazana spesiala ho anareo zay mahita sy mandray ahy ity voalohany manao fotoan-dehibe zahay fiangonana RHEFI Androndrakely ny Alahady fa 7 volana janoary zao Alahady 7 janvier 2018 manao fotoan-dehibe zay io fotoan-dehibe ataona io de tsy inona akory fa fitsofanay rano anareo rehetra zay ho avy ao zao mpalompon'Andriamanitra pasteur Adolphe Randrianay Vravelona no hitondra nitsodrana avy any an-danitra ho anareo tsiraray avy misy fidirana itelo io maraina io ka zay mety aminao no andehananao na le fidirana voalohany amy 7 ora na le fidirana faharoa amy 5 ora na le fidirana faharoa amy 1 ora raha am'ireo ora ireo am'ireo fotoam-pihavanireo no hitsofanay rano anareo zay nonay fa tsodrano avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra nataon'Andriamanitra hiatoka ny fiainanao ny fiainanareo am'ty taona 2024 ity hiantoka hitondra fiainanareo ho amin'ny fiainana vaovao ho amin'ny tantara vaovao faharoa aorina fitsofana rano zay ataonay amin'io Alahady fa 7 volana janoary io manomboka amin'io Alahady io aorinan'io zany hoe manomboka amin'ny Alahady fa 7 volana janoary taona 2024 ndray de isy fotoam-bavaka lehibe ho fitazaina ny fanahintsika afana mandray ny fahatiateran'ny tsodrano zay fa nitsofana rano anareo ny Alahady fa 7 ny volana janoary 2024 de toy zao fandaram-potoana miditra amy 7 ihany ko fidirana voalohany miditra amy 5 fidirana faharoa miditra amy 3 fidirana fatelo azavady miditra amy 12 fidirana fatelo ary miditra amin'ny ray ora sasany fidirana faefatra de mandritry ireo fotoam-pihavanireo zany de misy fampianarana mba hahafanao miorina tsara mba andraisanao ny fahatantaran-tsodrano
fa le fidirana fito maraina kosa le fidirana voalohany de spesiala fanafahana na spesiala délivrance hatram'izay zahay nisy tokoa ny vavaka fanafahana nataonay isika fitoam-pihavana nataonay fa saign-tsapanay hoe fole izy fa mitindray mandeha ty kosa manompoka ny faefatra ambe folo vola janoary hoy alahady faefatra ambe folo vola janoary manompoka eo de manana fotoana lavalava zahay zay mahatonga anay ny teny hoe spesiala fanafahana na spesiala délivrance io ka ho anareo rehetra zay nahita sy nandreanay androany ka matsapa fa tena misy ozina sy faniaratsy zany no mitondra andre olana na mitondra andreo retina misy to fiananareo azaka tanandro tokava misy tompoko tompoko mpanompon'andriamanitra no manasanao raha o zay hoe izy famonjena sy fanafana ho anao ny fatogavana de tsy ho avy mihitsy ve anao togava tompoko na amy fito le misy an'lay fotoana spesial ino ty fanafana spesial na amy sivy na amy raiky folo na amy ray ora sasany afaka mifandray ihany ko sika io voasoratra io moa ny telefôna afaka mifandray tsika fa vonina ampaheranareo amin'ny alala telefôna vonina hivavaka ao anareo keo amin'ny alala telefôna ka zay moa zany niafatra netiko anareo androany a ka de amboaro arak' zany ny programanao raha resy lahatra anao fa tena marina zay nambarako teo zay ka mila fanafahana ianao ary mila famonjena amin'ny alady zao zany a lahatra fa fito volana janoary hoy a fitsofana rano lehibe zay ataonay anareo iantoko ny fiainanareo zany tompoko ary manompoka amin'ny alady fa efatra ambe folo volana janoary kosa dia fotoany lehibe spesial indrindra fa le fidirana voalohany amy fitora maraina nidera niaja ary nivoninahitra ny atolotra ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanay masina aondreo lohantsika rehetra tompoko andriamanitra tsy to tompony zao rehetra izao misaotra anao zahay fa dia afaka nanambarany teninao teto ny mpanomponao mino fa niasa tao anatin'ny tao ampanomponao sy teo am'lay teny anao ka nisy hery nitondra famonjena ho an'ny olona ary hery nitona ny olona mba ho voavonjy ho afaka migadra ny osina sy ny faniaratsy reo zay marary kosa am'izao fotoa zao na de tsy mbola tonga ary ny fotoana ny alady de sotraroko amin'ny anaran'i jesosy izy esoriko amin'ny anaran'i jesosy ny herin'ny aretina tompo aseho fandriamanitra tsy toy ianao noho ny amy jesosy dia miasa manao fakakana miasa manao fanasitranana miasa manao famonjena miasa mitondra fitahina ianao misaotra andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo amen zay zany tompoka dia mametraka ny mandram-piona manao veloma amin'ny herin'ray tompoko eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana RHEFI Androndrakely